mianatra eo an-tongotrao. Faly indray tonga ato tokantranontsika ato hoe manahoana daholo ny zazakely. Mino fa endry tsara daholo nareo amin'izao sapata izao dia tondra lesona vaovao. Iainy tantara vaovao indray izany sika izao. Akambano ary ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, faly indray izay misaotra anao. Tena tianay loatra ianao mikarakara anay ianao dia omenao fotoana eto amin'ity fandaharana ity na dia zazakely aza izahay. Iaino lesona omenao ny teninao tonga anay ho zaza endry. Dia tena fanirianay izany Jesosy mba omeo anay ny fanahy ahatonga anay ho zaza endry maka-toa sady miaino tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hitondra lesona vaovao antsika indray anio. Mitondra ny lohateny hoe mangina mitsahara. Inona ary no tiana holazaina amin'izany lesona izany e? Fa izao aloha tsy enjerintsika voasoratra ao amin'ny Korinthiana 2:17-20. Atao tsy enjery ity hoy izy hoe Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Tsara be izany tsy anjerintsika izany. Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Andao nge miaraka mamerina isika rehetra fa izao aloha miaraka manisa telo foana dia amin'izay mahay manisa ny zazakely. 1, 2, 3. Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Iainy tantara anankiray isika rakizy izay tantara nataon'i Jesosy. Rehefa avy nampianatra ny olona indray Jesosy nanao tantara dia variana ange ny olona miaino azy. Endry tsara daholo ny zazakely rehetra, ny ankizy rehetra, ny zaza minono rehetra, miaino tsara ny Jesosy. Rehefa hariva ny andro dia hisaraka indray zareo. Andeha hody ny olona rehetra dia Jesosy sy ny mpianatra andeha ihany koa. Dia mifanao veloma ry zareo. Veloma Jesosy lasa ry zareo. Nitaingina an'ilay sambo kely izy dia natosika teny ambonin'ny rano ilay sambo kely dia lasa ry zareo nandeha. Rehefa nitsotsoka ny rivotra mangatsiatsiaka malefaka tsara dia mahazo aina tsara ange rehefa tsotsofin'ny rivotra reraka tsinona. Jesosy natory tao anatin'ny sambo kely, natory izy dia nitsotsofin'ny rivotra koa izy dia nangatsiatsiaka ery, faly izy natory. Renoky nitory Jesosy rakizy. Kanjo rehefa nandeha ny sambo kely nisy rahona mainty teny amin'ny lanitra dia ho avy izany ny orana. Nandrivotra be dia nidona tamin'ny sambo kely rakizy ny rano. Nandeha niakatra ny rano ny savoana be dia midona amin'ny sambo kely rakizy ny rano. Mbola tsy henon'i Jesosy foana fa matory soamantsara Jesosy. Natahotra ny mpianatra, natahotra be zareo. Jesosy matory tsara ao anaty sambo kely. Dia rehefa ela nihetsiketsika be ilay sambo, dia niantso vonjy ny mpianatra. Dia hoy izy hoe mpampianatra. Nisokafan'i Jesosy ny masony dia hitany ny mpianatra matahotra be. Ny sambo kely mihetsiketsika be rakizy. Jereo, hitanareo ange ity sary ity? Mandrivotra be ny andro dia miakatra be ny ranomasina dia mila hiletsika ny sambo. Dia nifoha Jesosy dia niteny mafy tamin'ny rivotra hoe mangina mitsahara. Hoy Jesosy.
tena angina rakizy ny rivotra sy ny ranomasina. Tsy nisy nietsiketsika intsony ilay sambo satria efa tony ny ranomasina, nitsahatra ny rivotra. Faly rakizy ny mpianatra. Hitanareo io, efa tony ny ranomasina, io Jesosy miaraka amin'ny mpianatra. Faly be zareo nisaotra an'i Jesosy a. Mahay fahagagana rakizy Jesosy. Ny andro ange tamin'izany efa alina, efa niseho ny volana, efa alina ny andro. Nisaotra an'i Jesosy fa nitony ny rivotra sy ny ranomasina. Dia gaga ny mpianatra. Fa iza loatra re ty fa ny rivotra, ny ranomasina manaiky azy e? Tsy iza io fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Mahay manao fahagagana. Tiantsika io Jesosy io dia mamaly izy rehefa miantso azy sika. Isaorantsika Andriamanitra fa nomeny an'izay lesona izay indray sika. Dia mbola lesona faharoa enitsika indray izay tamin'ny herintsika dia naheno ny tantaran'i Jesosy nanao fahagagana tao amin'ny mariazy. Dia izao indray nanao fahagagana niaraka tamin'ny mpianatra izy dia nampitony an'ilay ranomasina masiaka be sy rivotra masiaka be. Saika niletika ny sambo ny mpianatra dia novonjen'i Jesosy izy ireo. Nampitsahary ny Jesosy ny rivotra sy ny ranomasina. Andao isika hisaotra an'Andriamanitra e. Saotra azy fa nomeny fitahiana isika dia mitahantsika izy fa tsy ireo mpianatra ireo ihany nge nanaovan'i Jesosy fahagagana e. Fa isika koa rehefa miantso azy dia afaka manao fahagagana izy. Akambany ange ny tananareo e. Dia ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Andriamanitra faly be izay mihaino ny tantara avy amin'ny teninao. Ny fampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra dia nitony nanaiky ny rivotra sy ny ranomasina. Jesosy mino izahay fa manampy anay koa ianao rehefa misy toe-javatra mampatahotra anay eo amin'ny fiainanay dia mino izahay fa manampy ianao rehefa miantso anao izahay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Dia ny farana indray ny fandaharantsika androany. Dia andao indray fampikopakopa tanana amin'ny herin'indray veloma daholo. Tonga eo amin'ny famerenana ny lesona kiloga indray tsika zao rakizy. Mahafinaritra ny lesona mitohitohy, tantara mitohy say tantarana tovolahy ao amin'ny Baiboly tantaran'i Josefa. Fa mialoha izany aloha dia faly miarahaba ny kilonga rehetra manerana ny izao tontolo izao. Be dia be nareo no manaraka ny lesona koa arabaina rakizy ry kilonga ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Andeha ary hiaraka hivavaka tsika mialohan'ny hiainontsika ny tantara. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa afaka merina ny lesona kilonga eto indray. Omeo fahendrena izahay, omeo fahazavan-tsaina ary ampio mandrakariva takatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Eny ary, mino fa efa maro no manatra ny lesona nandritra ny herinandro. Tantaran'iza moa izy teo no horenesika rakizy? Tantaran'i Josefa. Efa herinandro fa 7 isika izao. Mandeha be mihitsy ny fotoana. Herinandro fa 7. Ny lohateny andeha rahantsika mamerina hoe namidy. Efa azontsika sarantsena sahady fa namidy i Josefa. Ny tsy anjery lavalava kely fa mora tadidy. Andao ange averintsika tsy anjery aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao. Averina ane
aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Tenin'Andriamanitra rakizy izany. Tenin'Andriamanitra tamin'i Josefy izany. Fa inona ary no niseho? Rehefa nirahan'ny dadany andeha hiandry ondry tany an-tsahatany niralahan'i Josefy fa folo nisany dia lasa lavitra. Tsy afaka mivezivezy mody satria reraka ry zareo dia reraka ihany koa ny ondry. Dia hoy ny dadan'i Josefa hoe, Josefa, ianao zaza tia manampy, ianao zaza endry fa zao irako ianao zao. Andeha ho aiza dada? Andeha ho any amin'ny rahalahinao hanatitra sakafo. Rehefa nikarakarain'ny dada ny sakafo dia efa nataony tao anaty harona. Tsy namaly rakizy Josefa hoe zaho mbola ilalao, zaho mbola ohatran'izao, fa hozy Josefa hoe eny ary dada, andeha. Dia ao ianao hozy dada, ampiakanjona an'ity akanjo tsara tarehy, ilay akanjo namboarin'ny dadany, ilay akanjo misoratsoratra tsara tarehy. Ao ianao ampanaovina an'ity fa sao dia mangatsiaka sady ity koa tonga dia fantatry ny rahalahinao. Tena naovan'i Josefa rakizy ny akanjo dia niraisiny Josefa rakizy ny harona dia lasa izy nandeha. Ay tsara ry zareo, ay tsara reny zokiko tiako indrindra ireny, nefa ry zareo izao noana ny sakafo izao ty efa nentiko ty. Ay tsara ry zareo. Rehefa nandeha izy rakizy dia nahita lehilahy anankiray dia nanontanian'ilay lehilahy izy hoe andeha ho aiza ianao ry tovolahy? Dia hoy Josefa hoe mitady ny zokiko fa miandry ondry ety an-tsaha ity zareo. Folo lahy zareo ny ety dia ondry be dia be no entiny fa tsy hitako izy. Ay, ilay zanak'i Jakoba izany, Jakoba Israely. Hoy ilay lehilahy. Eny, izay indrindra, hoy Josefa. Ay, izao eniko niresadresaka ry zareo hoe andeha ho any Dotana hony. Aiza ho aiza moa izany Dotana izany? Hoy Josefa. Mandeha ianao dia ao ambadika io tendrombohitra io ny misy an'i Dotana. Misaotra indrindra tompoko, misaotra betsaka fa ho any tongako any ka dia nanderaka izy i Josefa. Fahotazan'ny rahalahy rakizy Josefa. Dia hoy ny rahalahy satria hitany tamin'ilay akanjo, eny Josefa mihitsy iny. Dia hitany dia hoy izy hoe ity indray ilay mpaninofy, mahasosotra mihitsy ity mpaninofy ity. Andao rangahy vonotsika any fa mahasosotra mihitsy ny ataony. Dia hozy izy Robena hoe andray kosa aza vonoina kosa izy fa maninona nefa izy ny vonoiny. Andao izy ho afenitsika fotsiny. Nefa Robena rakizy amin'io ilay zokiny lamatoa mieritreritra hanavitra ny Josefa. Ianao koa, hoy ny zokin'i Josefa sasany, ianao izany mbola miaro an'iny foana, mahasosotra ny kely iny, tiany dada loatra izy, miangatra aminazy dada. Aza manao an'izany hozy Robena. Kanjo rakizy rehefa tonga teo aminy tokoa i Josefa teo amin'izareo dia nalainy ny harona, nalainy ny sakafo. Dia nalainy Josefa, samboriny dia nesoriny ny akanjo teny amin'ny Josefa. Dia hoy Josefa, ay fa maninona ny ataonareo an'izany? Oka rangaza aza ampijaliana fa izaho range nitondra sakafonareo e. Tsy misy an'izany, ianao ratsy toetra satria ianao tiany dada loatra. Inona no nataony hozy izy nareo? Nalatsany tao anaty lavaka nafatsakana efa tsy nisy rano intsony i Josefa fa tany maina be ny tao. Nalainy Josefa rakizy kidô any anatin'ilay lavaka. Narary Josefa, tomany Josefa fa marary daholo ny tanany, marary daholo ny lamosiny. Fa rehefa tonga tao rakizy Josefa dia nivavaka izy. Narary izy nitomany izy fa natsiaro nivavaka i Josefa. Rehefa avy eo rakizy dia
rehefa mipetrapetraka elaela teo ry zareo dia nisy andreny mpivarotr'olona ireny mpividy olona ismaelita izy ireo. Mividy olona zareo ngazo atao mividy olona tamin'izany fotoana izany ndraiky izy dia azo natao ny vidy olona teny taozy izy amidintsika amin'ireny ismaelita ireny i Josefa. Robena tsy teo tamin'io nandeha kely Robena tamin'io nitady an'ilay ondry sasany fa nisy nandeha lavitra ny ondry. Tao andao amidintsika any mihitsy io, amidintsika sekely volafotsy 20 any io. Tonga teo akaikiny tokoa ilay rameva midoladola mitondra olona fa avy nividiany tany ananina tany. Manahoana tompoko? Manahoana nareo? Zahay manana olona amidy. Ozy ilay ismaelita tena tiana be zany. Aiza zany olona izany? Andraso aloha vetivety falainay dia nalainy tao anaty lavaraka izy Josefa. Narary Josefa fa faly Josefa navotan'ilay ralahiko ihany. Zakay tiany zareo ihany. Ity izy hoy ilay rahalahy Josefa tamin'ilay ismaelita. Tena tovolahy matanjaka. Tena mety aminay ity. Ohatrina vidiny ity? Sekely volafotsy 20 sekely volafotsy 20. Tsy maninona raha ilay vidy olona tena mena ny vola. Namena ny vola. Lasany zareo i Josefa. Lasany zareo Josefa. Tonga avy any Robena avy nijery ny ondry. Jery any Josefa tao anaty lavaka izy. Tsy hitany tao intsony Josefa. Fa nataonareo aiza Josefa? Hoy Robena. Efa namidinay izy. Efa namidinay tamin'ny ismaelita izy. Nalahelo be mihitsy raika izy Robena. Andray, raha tsy fanahy reto nareo maninona reto nataonareo izy maty ane dada raha maheno an'izao zavatra ataontsika izao mijaly ane dada andao hitady hevitra hafa tsika hozy izy le rahalahy. Inona indray no nataony ozy nareo? Nanao safidy hafa indray izy. Izao izy andaontsika monoondry dia asorintsika alaintsika ny rany dia ity akanjon'i Josefa ity alatsakitsika ao anatin'ilay ran'ilay ondry dia rehefa tonga any amin'ny dada etsika any amin'ny dada tenenitsika dada hoe nohaniny bibidiny zanakao. Nalahelo raika izy Robena tamin'izany zavatra izany fa saingy tsy hitany moa izay natao. Tena anjary niray hevitra ratsy tamin'ireo rahalahindreo izy. Nampalahelo ny zavamisy tena nampalahelo fa izao Andriamanitra dia tsy nafoy any Josefa. Na namidy ny tany amin'ny ismaelita ary Josefa dia tsy nafoy azy Andriamanitra. Josefa ihany koa dia tsy nafoy an'Andriamanitra. Nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra izy. Niaraka tamin'Andriamanitra mandrakariva i Josefa. Nandeha ny ramevo, nitondra an'ireo olona vao nividiana ho atao andevo. Nandeha lavitra ny lalana vao tonga any amin'ny tany andehanan'izy ireo. Any amin'ny tany Egipta no nandehanan'izy ireo. Tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izay nampatahotra an'i Josefa izany rakizy dia niaraka tamin'ny foana Andriamanitra. Nampahery azy foana Andriamanitra. Na dia somary nierikerika azy Josefa hoe aiza ny lalan'izany? Aiza dada? Aiza Benjamina? Ahoana zany izao? Inona zany ny farako any? Na zany ara-ny tao an-tsain'i Josefa nierikerika izy dia tsy nafoy azy Andriamanitra. Satria Andriamanitra efa nanome teny fikasana hoe aza matahotra fa momba anao hoy Andriamanitra. Ary aza mierikerika foana fa izaho miaraka aminao. Izay andao ary veritsika angeny tsy anjery satria tao anatin'ny zavatra rehetra ny ainan'i Josefa dia niaraka tamin'ny Andriamanitra. Namidy i Josefa tsy anjery. Aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao. Rakizy, isika ihany koa dia zanak'Andriamanitra tahaka an'i Josefa. Tian'Andriamanitra tahaka an'i Josefa. Dia na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia aza matahotra fa matokian'Andriamanitra.
Antsoy foana Andriamanitra hanampy anao, fa hanampy anao foana izy amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Raha tia manampy ny hafa arak'izay tadiavin'Andriamanitra aminao ianao. Iza reny ankizy mba ho tia manampy tahaka an'i Josepha atsangano eny tanany? Misy maromaro. Bravo, tena mahafinaritra ny safidy ataonareo. Ary iza ihany koa no te hiaraka mandrakariva amin'Andriamanitra, mitsangana hoe fa hivavaka isika. Eny ary akambantsika ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra anao izay Jesosy eo fa nanome teny fikasana ianao, fa n'aiza izahay na amin'ny fotoana manahoana sy mampatahotra anay indrindra, dia miaraka aminay foana ianao, mamonjy anay ianao, momba anay ianao ary miaraka aminay ianao. Ataovy tadidinay mandrakariva ny tantaran'i Josepha izay niarahanao taminy, ary ampio izahay tsy hanana toetra ratsy tahaka an'ireo rahalahy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Izay no lesitsika androany. Amin'ny herin'ny tohizantsika indray ny tantaran'i Josepha fa maniry sabata mahafinaritra ho antsika tsiraray avy, dia manao kopakopa tanana mandra-piaona amin'ny herin'ny indray rakizitsika miaona eto. Velomany. Manahoana daholo indray isika, hiaraka indray isika tanora zandrisandriny 7 hatramin'ny 12 taona. Tanora ianareo na dia mbola zandriny ary. Mahafinaritra foana ny mifampizara ny tenin'Andriamanitra ary inoko fa tena liana dia liana ianareo. Lohahevitra vaovao no nianarantsika indray nandritra ny herinandro, ary tsy lavitra fa toy ny tamin'ny herinandro ambony ihany. Lohahevitra fahafito izany izay iarahantsika mamintana amin'ity anio ity. Tsy izy ireo no izy. Izay ny lohateny. Satsana? Ie, tsy izy ireo no izy. Somary lavalava kely ny toko sy andininy izay nilaintsika naverimberina sy ny anarana nandritra ny herinandro natao tsy anjery, izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12, andininy 5:20 manao hoe: raha ondrina, nahoana no nanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany zahay, ary mitory ny filazantsara aminareo, mba hialanareo amin'izao zava-poana izao, ary hanantona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Izay no naverintsika. Mino aho, satria isika ao anatin'ny fahatanorana tsara, matanjaka tsara ny saina, dia nareo nahay. Sa ahoana? Miezaka foantsika. Za aloha namaky. Inona ary no hitantsika indray nandritra ny herinandro? Ny toy indray ilay dia misionera izay nataon'i Paoly sy Barnabasy. Tadidinareo moa tamin'ny herinandro ambony? Tao Ikonioma ry zareo. Tsy nandray ny olona tao, ny sasany, nisy ihany nandray, fa nisy ireo nanakorotana ary niezaka ny hamono mihitsy ary. Dia niala tao zareo, dia nandeha indray izy dia nandeha niditra tao Listra. Tao Listra indray dia noheveriny zareo hoe ato izao mety satria tsisy jiosy ato. Fa hafa mihitsiny dia mety tsisy jiosy mpanenjika. Dia nanomboka nizara ny filazantsara tao Listra indray i Paoly sy Barnabasy. Olona tia liana izany, tia fahalianana, lian-javatra ny olona tao. Ary kelikely moa ilay tanàna, ka rehefa misy zavatra malaza dia mivoaka daholo ny olona rehetra ny aino ary ny tangorona. Dia tahaka ny mahazatra, olona maro ihany no nitangorona tamin'i Paoly sy Barnabasy ny aino ny fampianarany. Ny olona tao amin'ny toeran'io sy tanora namako dia olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra maro isan-karazany. Fa i Paoly sy Barnabasy ihany koa dia nizara ny atao hoe Andriamanitra namorona ireny zavatra ivavahan'izy ireo ireny. Nivavaka tamin'ny masoandro izy, ny volana, ny kintana, ny zavaboary. Ireny no nivavahany. Dia i Paoly sy Barnabasy nanambara kosa ilay Andriamanitra namorona n'ireny zavatra rehetra ireny. Tamin'ny voalohany aloha
dia nihainy fotsiny reto olona reto ary tsy nino an'izay zavatra noresahan'i Paoly. Kanefany nisy toe-javatra anankiray niseho. Nisy olona malemy tery amin'ny sisiny tery izay nibanjina nihaino tsara ny zareo. Ary rehefa mitory teny Paoly dia ohatran'ny manitona ny masony io lehilahy malemy io. Tahaka ny teny aminy Andriamanitra hoe mba jereo io lehilahy malemy io. Tao anatin'ny toriteny izay nataony dia nitapahany tampoka ilay izy ary niteny ny vantana tamin'ilay lehilahy izy hoe mitsangana dia mandehana. Tsy salasala ilay lehilahy fa avy hatrany dia nitsangana, nitsambikimbikina, niazakazaka mihitsy angamba. Gaga ny olona rehetra, gina ny ray trano, fa inona ity? Avy hatrany dia nisy niantso hoe tena tonga eto amintsika mivantan'Andriamanitra. Tonga eto amintsika ny Andriamanitra izay anankiray amin'ireo Andriamanitra. Io fa tonga eto amintsika. Tena nomboka ny tabataba ny olona. Tonga ny Andriamanitra e, tonga ny Andriamanitra. Nisavorovoro ny tao an-tanàna. Dia lasa nitsoriaka ny sisika i Paoly sy Barnabasy dia nitsofoka tany amin'ny trano fialan-tsasatra. Inona ozy nareo ny zava-niseho? Satria reto olona reto nanantena fa tena Andriamanitra avy amin'ireo Andriamanitra novavahany ireto tonga reto, dia nanomboka nanao fety izy, nanao sorona izy, nanomana sorona izy. Taitra amin'izay ry Paoly sy Barnabasy, nosakana n'izany zavatra rehetra izany. Na dia atao hoe fahombiazana lehibe ho azy ary ny nifantohany ireto vahoaka ireto taminy, dia tsy nekeny izany satria Andriamanitra no tena ivony zavatra rehetra. Andriamanitra no nahatonga izao rehetra izao. Dia noteneniny hoe tsy izahay no izy. Tsy izahay no Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitra namorona ireo Andriamanitra ivavahanareo ireo no tena izy. Mpanompon'ny rahany ihany izahay. Tsy navelany mihitsy hifantoka aminy ireto vahoaka ireto, fa naveriny amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Indraindray tokoa isika tanora namana dia mahita fahombiazana eo amin'ny zavatra ataontsika, na eo amin'ny fizarana ny vaovao mahafaly, na eo amin'ny asa ataontsika, dia mahita fahombiazana isika. Dia satritsika ho deraina sy indraindrainy. Fa izao nampianatra antsika ny lohahevitra fa hoe iza ny tokony ho deraina? Andriamanitra ny tokony ho deraina voalohany indrindra. Ka na inona zavatra tsara izay vitantsika sy ataontsika dia hoentintsika foana ny olona hifantoka amin'ilay Andriamanitra izay tiantsika. Rehefa mizara ny vaovao mahafaly isika, mizara ny fitiavan'i Jesosy isika, dia ezahantsika foana hoentina eo amin'Andriamanitra ny olona. Ny lohahevitra izay nianarantsika izany tanora namako dia nanampy antsika hahafantatra fa ny fanampoana izay ataontsika dia afaka mitarika ny olona hanompo an'Andriamanitra ihany koa. Ary manampy antsika ihany koa mba hanana faniriana hankalaza an'Andriamanitra ao amin'ilay fanompoana ataontsika fa tsy hitodika amintsika. Ary indrindra mba hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'izay zavatra ataontsika. Tadidindray ve ny havatra nampitaina tamintsika? Rehefa Andriamanitra nomentsika voninahitra dia mianatra ny miankohaka aminy ny hafa. Isika izany no manome voninahitra an'Andriamanitra, dia iza koa no mba mianatra miankohaka amin'Andriamanitra? Ireo manodidina antsika. Izay ny lohahevitra izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Ary mino fa nampianatra antsika hitondra tena hafa kokoa noho ny tamin'ny andro hafa izany. Handray fanapahan-kevitra hiankohaka amin'Andriamanitra mba hiankofa ny hafa ihany koa amin'Andriamanitra. Hatreo indray ary amin'ny manaraka indray tsika miaona mirary soa antsika tsirairay. Miarabany tanora mantanty rehetra, ireo 13 taona sy 14 taona. Miarabany zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Androany isika
dia amerina izay ny anarantsika nandrisy ny herinandro izay nitondra lohateny hoe manongila tsofina ka ny fizarana voalohany no ny anarantsika nandritra n'izay herinandro izay. Ny andinina tao tadiana dia andeha rahantsika mamerina misalamy faraka amby efapolo amby zato andininy fahatelo izay manao hoe Jehova asio fiambenana eo alohan'ny vavako ambeny ny varavaran'ny molotro. Nomen'Andriamanitra vava iray isika dia sofina anankiroa, izany hoe natao ampiasaina kokoa ny sofina mba hiainoana. Nisy fihetsika anankiray nataona vehivavy anankiray rehefa niresaka tamin'ny zanany izay adolantseto izy. Nanana olana izy mianaka dia ny zavatra nataon'ity renim-pianakaviana ity dia tantarainy amintsika ilay hoe fitsipika mampiasa akondro. Ahoana tokoa moa nataony tamin'izany. Rehefa niresaka tamin'ity zanany izy dia rehefa nametraka fanontaniana izy dia mandrapaka akondro dia mitsako an'izany ary tsy manapaka ny tenin'ny zanany mihitsy fa miaino am-pahalianana tsara. Dia rehefa te hanontany indray izy dia manontany dia rehefa vita ny fanontaniana dia mandrapaka akondro indray izy rehefa vita izay. Dia afaka niresaka sy ny tantara tsara ity zanany ity ny amin'ny olana sy ny zavatra hatrehany. Izany hoe ilay renim-pianakaviana dia tsy ny tsaratsara na nanameloka ny zanany na nanosika-hevitra akory aza fa ny aino am-pahalinana izay nambaran'ity zanany ka nisokatra kokoa ny fon'ity zanany rehefa niresaka tamin'ity renim-pianakaviana ity. Jesosy no olona izay nanome ohatra tsara indrindra ny amin'izany fiainoana izany. Rehefa misy mitantara amin'i Jesosy, rehefa misy miresaka amin'i Jesosy dia miaino am-pahalenana izy ary tsy mba mitsaratsara ny hafa na manameloka ny hafa fa miaino dia mahatsapa izay zavatra tsapan'ny hafa. Ny olona anankiroa raha te hifankatia dia tsy maintsy mifampiaino mba ahafantaran'ny hafa ny mahazo anao dia tsy maintsy mitantara ianao ary ny hafa dia miaino. Raha vao samy mifandrombaka amin'ny fitenenana dia tsisy zavatra fantatra, tsisy zavatra ho azony anankiray fa mety afara amin'ny fifandirana ary izany. Fa ilaina mandrakariva ny mifampiaino. Dia ilaintsika indrindra manomboka izao. Ny manao fanandramana tsy zavatra hay mora izany fa tena ianarana mihitsy ny miaino ny hafa. Ny Ntaolo malagasy ary moa dia nanana ohabolana mihitsy hoe izay manapa-teny manapa-kaina ka noho izany dia zava-dehibe indrindra ny fiainonao ny hafa mba hahafahanao mahatsapa ny zavatra tsapany, mba hahafahanao manokatra ny fonao mba hiaino ny hafa. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny maha-kristianina antsika ny fifampiheverana, ny fiainona ny hafa. Ka tsy tokony misy milaza tena ho kristianina kanefa tsy mahay miaino ny hafa. Fa matoa isika kristianina, matoa isika mpanara-dian'i Kristy dia ilaintsika manana toetra ny Jesosy mahay miaino ny manodidina antsika. Araka ny lazaiko teo hoe nomen'Andriamanitra sofina roa isika mba hiainoana. Fa ankoatran'izay dia tiany Jesosy koa isika raha hiaino ny feoany amin'ny alalan'ny inona moa? Amin'ny alalan'ny zavatra toy izao, amin'ny alalan'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra, fiainontsika ny tenin'Andriamanitra, fiainontsika hira fiderana mandrakariva amin'ireny rehetra ireny no itenenan'i Jesosy amintsika. Dia aoka isika izany dian'izao dia hianatra nakombona ny vavantsika fa hiaino kosa izay ambaran'Andriamanitra amintsika tsirairay mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tiantsika ny te ho tian'Andriamanitra dia andaontsika hiaino izay lazain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Andenga jerentsika iverenantsika jerena ilay andinina atao fitadidy hoe Jehova asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeny ny varavaran'ny molotro. Aoka ny vavantsika manomboka eto tsy teny mandrakariva fa aoka kosa ny sofintsika mba halady hiaino izay ambaran'ny hafa amintsika sy ambaran'Andriamanitra amintsika dia hanana ny torolalana sahaza ho antsika isika tsirairay. Dia miratro sy ny tanora mantoanto ary amin'ny herinandro dia mbola ho tohizantsika hatrany izay manongila tsofina izay fa ny androany aloha dia ho farana antsika eto manao velomanareo dia mirary fampiarana tsara ho antsika tsirairay avy. Mianatra eo tongotrao